Andray anjara amin'ny concours robotique izay atao any Mexique ny 10 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2024 i Madagasikara. Tanora mpianatra malagasy miisa 5 ny solotenan'ny malagasy amin'ity fifaninanana ity. Tanora malagasy miisa 5 no andeha hiatrika ny fifaninanana robotique any Mexique ny 12 ka hatramin'ny 12 Aogositra 2024 izao. Ifantoka indrindra amin'ny resaka tontolo iainana ity fifaninanana ity. Io tolakandro io no nampafatarina tetsy amin'ny RTL Andraharo ny anaran'ireto ankizy hiatrika ity fifaninanana ity. Les compétitions resaka robotique fanan'ny resam-pirenena misy firenena eo amin'ny 570 am'izany mandray anjara amin'io dia natokana izy io ho an'ny ankizy 12 ka hatramin'ny 12 taona. Ina ny antony safidianan'le organisateur an'io hoe 12 ka hatramin'ny 12 taona satria mahatsapa zany ny scientifique eran-tany hoe afaka eo amin'ny 5 taona 10 taona eo mety tombo ny problème misy eto an-tany amin'ny lafiny rehetra. Zareo moa zany identifier antony anaky 4 eo anatin'izany le fanteneniko teo hoe resaka santé, resaka énergie, resaka eau potable sy ny sisa. Dia zareo zany manomana tanora zareo jeune zany ireo efa lehibe zareo afaka 10 taona zany hoe tena ho capable mihitsy zany résoudre ny problème mety isy dia ny pays rehetra zany afaka hivondrona mahazy olona mety isy amin'izay fotoana izay. Dia le izy hatreto tsy sanatrian'izany hoe tsy mampiasa saina le ankizy loatra le compétition satria natao ohatran'ny endrika anakilalao fa akoatran'le aspect le miasa amin'ny le robot akory tsy hoe efa eo ny tanany dia apetaka fotsiny fa tena amboarina hatramin'ny ratsan-tanana sy ny hoho sy ny maso sy ny rehetrarehetra amboarina daholo. Mifanandrifindrindra amin'ny targetran'ny RTL ny fanohanana tetikasan'ny tanora toy izao ka tsy nisalasala izy ireo nanohana sy nanampy ireto ankizy ireto. Ireto avy izy Dimenada hiatrika izany faninanana izany. Andry manana tsiresy mila avy eo amin'ny Espa Votovorona, Rafidson Lalany Aina avy eo amin'ny SFX Antanimena, Rambala Centure Kevin avy amin'ny Espany Votovorona, Rakotondra Sotokony Aina lycée technique Diego ary Rakotondra Vonotojony Irina Christopher avy amin'ny université Antananarivo.